ary raha misy ny anjara BRICS anjara andraikitra entin'ny fandarana angaredina dia ho an'izay hoe ny mahasoa sy ny mahatsara ny firenena, tsy misy mikatsaka zavatra ratsy akory fa zavatra tsara no fanamby atao. Ary ny famemezakasina ny vahoaka malagasy izay lazaina fa Madagasikara, ny tany Madagasikara, fa ny olombelona, ny olom-pirenena ao anatiny indrindra no mekasina amin'ny fisian'ny fandarana tahaka ny tony. Tsy ho be resaka satria ny antony nanokafako ny fandaharana moa dia aty amin'ny Cool TV FM official no mandray ny fandaharana fa ny mpandrindra dia tsy miova. Izay koa mbola tsy niova amin'ny fomba fiasanay fa hitanay fa tsara ary netiny hatramin'izay Henika Zarakoto no mandrindra ny eto amin'ny latabatra eto ny tena kosa mivezivezy eo amin'ny fandaminana sy ny fampitana an'ireo lafiny zavatra mandritra karavana, ny sary sy ny angom-baovao, ny loharanom-baovao avy amin'ny olom-pirenena avy amin'ny eto amin'ny latabatra eto koa. Miarahaba Henika. Miarahaba sy ary miarabanao dia misaotra ny Cool TV FM zany mampiatrano antsika indray amin'ny zay atao amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny teknika isan-karazany, ny plateau sy ny sisa dia mifandamina eo mifandrindry dia aty amin'ny Cool indray no miainga ny fandaharantsika. Miaraba an'ireto namana samihafa eto amin'ny plateau, ny teknisianina eto sy any amin'ireo onjam-peo sy fahitalavitra maro samihafa satria araka izao hitantsika amin'ny logo izay hitantsika amin'ny fahitalavitra izao dia maromaro izay no mampita ny fandaharana. Tsika zany amin'ity androany